dia mbola mamerina fiarabana ho antsika rehetra tompoko na ho anao tongeto na ho anao izay ao tokantrano ao manona fiadanany tompo sy ny fahasoavany aminao mandrakariva izahay raha tonga eto ianao androany ary raha mandre izao fotoam-bavaka izao ianao androany tsy ala maina ane ianao satria ilay Andriamanitra izay tompontsika eto dia Andriamanitra velona izy sady mpanao tsara eo amin'ny fiainantsika rehetra sady izany ve ianao aza mbola kivy aza mbola ketraka manoloana zavatra miseho amin'ny fiainanao satria mbola tsy tapitra ny taona mbola tsy mifarana sady izany ve vao 12 andro izay ny lasa mbola misy 20 andro afaka anahoan'Andriamanitra fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanao afaka anahoan'Andriamanitra fahagakana lehibe eo amin'ny fiainanao raha mihinanao androany iseho amin'ny fiainanao ny voninahitran'Andriamanitra ary tsy ala maina za mihitsy ianao anatin'ity taona ity fa tsy maintsy handray an'izay sahazanao ianao tsy maintsy handray an'izay efa nomanin'Andriamanitra ho anao ianao ao anatin'ity taona ity sady izany ve androany andao tenentsika Jesosy hoe ho raisin'Andriamanitra androany ny fisaoranao ho anazy keto Jesosy androany eto ny heriny anio raha tena hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao dia ho voarahin'Andriamanitra izany fisaoranao izany ho voarahin'Andriamanitra izany fisaoranao izany satria ianao efa misaotra efa nandray ianao izany ho raisin'Andriamanitra izany ka hitondra fitahina sy fahasoavana ary famindram-po lehibe eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra andaontsika hiderany tompo ataovy amin'ny fonao rehetra amin'ny fideran'Andriamanitra fa neo ny heriny sy ny fahasoavany amin'ny fiainanao Andriamanitra androany andao ary tompo Ifanena mteso seke no iwo Ifanena mteso seke no iwo Andule be amnoti andwane Lenari lani tasi nitane Ifanena mteso seke no nyane Ifanena mteso seke no nyane Aniwaliwo Isenye Ifanena mteso seke no iwo Ifanena mteso seke no iwo Andule beya mnoti andwane Lenari lani tasi nitane Ifanena mteso seke no nyane Ifanena mteso seke no nyane Aniwaliwo Putingan diuvni funau Yitiran sesose Yitiran pantaka Azamianan Azam salasal Yaloni pautana Demi bepa Yankini eluka Aritaki yadu Visa dezau Visa dezau Visa dezau Yambarawam naze Ramazonau Iselenau Isetinau Iselenau Isetinau Essa tica!
Ifanena mteso seke no iwo. Ifanena mteso seke no iwo. Andule be mnotia duandwane. Ilema arila nitasinitane. Ifanena mteso seke no nyane. Ifanena mteso seke no nyane. Aniwaliwo. 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 Aniwaliwo, 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 chamarenge. Hallelujah. Asiura kura kama afpewa na Jemanta. Uvara ina Jemanta andruan nifsora nawa. Fanu izan. Savata ita matetka. Temelatsa kan funun Christian. Kan nefa batena tunga nawa andray voka-tsoa lehibe avy amin'Andriamanitra dia atanjao ny finoanao finoana polisy fisaorana aingana be mihitsy ny fiasan'Andriamanitra amin'izany ka noho izany ataovy matanjaka ny fisaoranao an'Andriamanitra fa tena aneo vonina iny sy ny hery amin'ny fiainanao androany Andriamanitra ndao mbola hitohy iteran'Andriamanitsika tompoko ao anatin'izay. Iwanau mengalasana bukurabu-rabu butayanau enasilabu afunau isocha tumpo ya isocha tumpo. Yuga no zai mundo na uvelo ni sana kasma fuya nawe sate soso. Wanore fanatana vida. Wanore rufana jatana vida. Harum
kosa kosa miarabantsika rehetra tompoko manaraka ny fahita lavitra amin'izao fotoana izao ampitiavana be no androsoana mitokantranontsika izay manaraka amin'ny fandaharana ary mirary sahady ny fitahian'Andriamanitra fahasoavan'Andriamanitra ao antsika rehetra miaino sy manaraka ny fandaharana hivavaka isika ho fanomboana amin'ny fotoana ry Andriamanitra eo misaotra anao zay makasitraka anao zay satria notahinao afaka indray mbola miaino ny teninao zay arena be soa anay tsiraray avy mamindrafo aminay tsiraray avy zay mizara sy miaino ny teninao misaotra tompo amin'ny anara maheran'i Jesosy amen. Eny tompoko ndeha maky tenin'Andriamanitra tao amin'ny filazantsara ny Luka ny Luka 5 ande vakitsika ny 1 atsantsika any amin'ny 9 vakina ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amorony farihin'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo atsisy ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy ataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy tamin'i Simona mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azoana azandrano. Fa Simona namalika nanao hoe tompoko mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azandrano be dehibe izy ka efa nisy tritra ny aratony. Voalohany aloha dia hoe Petera no sy Jesosy ary ny sambo kely no lazain'ny tenin'Andriamanitra. Petera moa dia anisan'ny lehilahy tsy mipetrapetraka fa ny asany dia mpanarato. Izy zany anisan'ny lehilahy tena mandray tanana ny fiainany. Amin'ny andro alina moa izy no manarato araka ny teniny izay navoaka ny lobavana zany Petera tao anatiny ireo andiny tsoratra masina izay nivakitsika io. Fanamariana aloha dia izao ny mampandeha na tsy mampandeha ny fiainantsika dia tsika ihany. Tsy nataon'ny olona tsy ny tenin'ny olona fa izaho sy anao dia tompona andraikitra feno ny amin'ny fiainantsika. Matetika tsika dia tahaka ny hoe manilika any amin'ny olona hoe tena nataony anina no natonga nato izao. Tsaroa fa ny tsiraray avy akoatra ny tenantsika dia tsy azontsika terena amin'ny fanapahan-keviny fa afaka manao izay tian'ny olona everiny fa mety amin'ny fiainany. Ka izao hoe izany efany dia tonga saina manokana hoe inona ny tokony ataoko mba hampandeha ny fiainako. Fanamariana voalohany izay tsindrina ty amin'ity teboka voalohany ity hoe tadidio fa ny ataontsika ihany no mampandeha na tsy mampandeha ny fiainantsika. Tsy afaka manilika any amin'ny hafa mihitsy tsika. Raha ohatra hoe misy olona zao ohatra hoe niloza ny vadiny dia ozy izy hoe zany ny antony hamono ny tena afaka misafidy tsy hamono tena izy raha niloza ny vadiny ary sanatria mivava ohatra afaka mifidy tsy hamono tena izy fa tsy maintsy namono tena satria raha lasa le vadiny tsy nanery azy hamono tena fa safidiny no namono tena. Noho izany dia zao hoe safidy ny zavatra ataoko eo amin'ny fiainako dia tompona andraikitra any amin'ny fiainako aza manilika aza variana ny amin'ny hafa isika foka hifantoka ny amin'ny fiainantsika. Faharoa dia hoe ho antsika olombelona dia voafetra ry havana voafetra isika olombelona. Petera na dia nanana asa tsara manoloana amin'ny mpanarato azy dia voalazany tenin'Andriamanitra ry havana fa efa nanasa ny aratony izy teo ary ny zavany izy dia hoe tsy nahazo trondro mihitsy izy kanefa fantatra fa raha misy olona matianina amin'izany fanaratony zany dia anisan'izany Petera. Hainy Petera ny asany tsy hoe tsy mahay an'le asany izy fa nisy fotoana kosa teto ry havana dia zao hoe tsy nahazo na inona izy. Teboka faharoa dia hoe voafetra isika olombelona.
voafetra isika olombelona araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny 15 Simona namalina anao hoe tompoko mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona zany hoe tena teo zany de tena hoe tsisy ninninna azo ny Petera ry havana zavatra mitranga amin'ny fiainantsika olombelona zany raha mbola olombelona eto amin'ity tany ity de zao hoe voafetra ihany ny fahaiza-manaontsika tsy afaka mifeny zavatra rehetra zany sika fa voafetra ihany ny fahaizantsika ry havana fahatelo de izao hoe ny zavatra tsapa tao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao de hoe soa fa niaraka tamin'i Jesosy Petera fa tsy nitovy tamin'ireo mpanarato hafa namany izay misy teo an-tanàna averiko zay teboka fahatelo zay hoe soa fa niaraka tamin'i Jesosy Petera tamin'io vanim-potoana io de Jesosy Kristy zay tsy lavitra fa tonga teo rehefa maraina zany ny andro tivaraina ny andro de tonga Jesosy Kristy efa ny mpanarato Petera sy ny namany zany de fa nanasa ny arato noho izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9 voalohany io efa ndiny faharoa nanasa ny aratony zany hoe efa tsy asa tsony izy efa tena hoe tapitra zany raha fitenena hoe tapitra mihitsy ny tabloan'ny Petera fa tsy afaka anao intsony izy kanefa de izao tonga Jesosy Kristy voalaza ny tenin'Andriamanitra ry havana fa Jesosy de nidina tao amin'ny sambo kely izay nisy azy ary tsy mba nanohana akory Petera hoe aza miditra anao Jesosy fa sambo kely malchance io sambo kely ohatrany tena tsy mamely tsony io ndraindray koa tsika mety mieritreritra zany hoe tena sura ve fa ny fidiran Jesosy eo amin'ny fiainako ve nanovany tantarako azadiny fa io Jesosy Kristy io ilay fanomezana lehibe ny men'Andriamanitra atsika de nitondra ny fahotantsika nitondra ny aretintsika zany hoe izy ny manana hery manafaka atsika amin'ny fahotana izay fototry ny olana eto ambonin'ny tany manafaka ny aretina ka raha ino azy tsika tonga de mandray ny fanasitranana mandray ny fanafahana lehibe plus tsika miditra lalao amin'ny Jesosy plus Jesosy mahazo laka ao anatin'ny sambo kelytsika de idioka lay fiainana omeny Jesosy tsika ry havana noho izany de zao hoe ampanosoy Jesosy ao anaty sambo kelinao aza jerena fotsiny izy tsy mitovy ny olona hoe mijery sakafo fotsiny sy ny mihinana sakafo ry havana tsy mitovy zany ka androany de ampaherezantsika apresiantsika hoe tena ampanjakany Jesosy eo amin'ny sambo kelytsika miteny amin'ny vavintsika hoe Jesosy eo minao fa ianao ny mpamonjy minao fa ianao no ilay nitondra ny fahotako nitondra ny aretiko teo amin'ny azo fijaliana no kapohana nitondra ny aretiko ary Petera araky ny bokin'ny Petera hoe nidiakapoka tamin'ny fanasitrana zany hoe voamino zany ianao de misy impacta eo amin'ny fiainanao misy fanasitranana mahagaga ataon'Andriamanitra satria nahoana tsy voanasitrana atsika Andriamanitra fa efa nanasitrana atsika Andriamanitra fa mila raisitsika izany ry havana izany nge le Jesosy Kristy izay nomena atsika ary veriko le teboka fahatelo teo hoe soa fa niaraka tamin'i Jesosy Petera ratsy be ny tsy fiarahana amin'i Jesosy kanefa ao atsika izay manaraka ny fandaharana de afaka mbola nandray azy ianao satria izy le nanolotra ny tenany ho atsika natolotra Andriamanitra ray ary nanolotra ny tenany ho atsika tsiraray avy any koa ry havana ho atsika izay manaraka ny fandaharana ho anao ange no nanolorany Jesosy ny tenany ho atsika ane nanoloran'Andriamanitra azy ho faty eo amin'ny azo fijaliana nitondra reo fahotana maro izay sarotra amintsika olombelona izay hoe tsy haitsika ny miala amin'izany ry havana betsaka ny zavatra tsy haitsika teo amin'ny teboka faharoa izay bara hoe voafetra ihany isika olombelona ka ny teboka fahatelo de mitona atsika hoe andeha isika ampandroso an Jesosy ametsika laka eo amin'ny sambo kelytsika Jesosy tsy hoe ho fataritsika fotsiny izy na ho jerentsika fotsiny raha hijery sakafo matsiro ve tsika de iovoky ve de atsapa fiainana ve fa tsy maintsy ampanjakatsika tsy maintsy hoantsika le sakafo azafady ary Jesosy Kristy ihany koa zany tahaka an'izay nitondrako an'izay ohatra zay hoe raha mijery fotsiny tsika tsy matsapa na inona fa velao izy hiditra ao amin'ny sambo kelytsika ary arakaraky nazahoany vana eo amin'ny sambo kelytsika ry havana no iainatsika igioatsika isitratsika izany fiainana be deaibe izay voalazany jaona folofolo hoe izao avo Jesosy ananana reo fiainana be deaibe raha natsapa ianao fa tena mbola tsy ao anaty sambo kelinao Jesosy amin'ity anio ity de ampandroso izy ao anatin'ny sambo kelinao raha natsapa ianao fa efa nampandroso azy tao fa saingy zao navelanao fotsiny teo Jesosy tsy navelanao no ny asany teo Jesosy natsapa anao hoe niala lavitra an Jesosy ndray ianao mbola tena tianao Jesosy
ampanjakao izy ao anatin'ny sambo kelinao. Teboka faefatra de hoe io Petera io tsy filana zavatra fotsiny ny rahany tamin'i Jesosy fa en permanence zany hoe fiainana fiarahana maharitra no ifandraisany amin'i Jesosy. Eo koa de betsaka ny olona indraindray hoe maheno hoe andao zany tsika ivavaka anatona Jesosy fa izy no manafaka ny olana marina zany. Kanefa tadidio fa tsy hoe izahay fotsiny no planin'Andriamanitra na izay no tiany Jesosy atao amin'ny fiainantsika fa na indray mandeha na fotoana voafetra ary moa ny olona niaraka tamin'i Jesosy nahita vokatra maika fa hiaraka aminy atao fiainana anna fiarahana maharitra amin'i Jesosy satria ny fiainana kristianina moa de tsy hoe fahalalana na fombafomba fa fiarahana fifandraisana izany fiainana kristianina izany. Manahoana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy hoe rehefa manana olana ihany fe tsika vao anatona an'Andriamanitra tsy diso akory manatona an'Andriamanitra ao anaty olana fa tsy izay fotsiny no andrasan'Andriamanitra ry havana fa isika manana fifandraisana lalina sy maharitra mandrakizay mandra-pialantsika eto amin'ity tany ity ary raha hiala etsika de ho an'ny aminy mandrakizay tena ho eo akaiky ny mandrakizay isika ry havana. Ny olana de izao hoe betsaka ny olona ny ohatrany hoe ataony mandalo fotsiny no anatonany an'Andriamanitra na koa filany za hoe ao anatin'ny olana mafy izy de hoe tena inona tsony moa fa de andeha hivavaka ao fa tsokevitra zany satria raha ohatra ka fotoana voafetra averiko ihany no ny rahantsika tamin'ny fotsika rehetra tamin'i Jesosy tamin'Andriamanitra nahitantsika soa maika ava fa ho ataontsika en permanence zany hiaraka aminy amin'ny fiarahana maharitra isika de izao hoe hafa mihitsy no zavatra tsapantsika satria teto amin'ity fotoana ity zao de io Petera io de nanapa-kevitra fa na de tao anatin'ny olana ary izy de tsy nandroka an' Jesosy fa navelan' Jesosy anjaka tao anaty sambo kely. Mety ianao ngamba mahatsapa hoe zange efa manatona an' Jesosy ihany fa mbola misy ny olana de tsy izany akory nentina ialana an' Jesosy fa izany ary voamay anamafisana ny fiarahana anamafisana ny fifandraisana amin'Andriamanitra ry havana satria rehefa nitranga teo amin'ny Petera ary olana goavana io zay ekeko hoe mety tena mbola tsy haiko na efa nitranga teo aminy na efa pateti-pitranga fa anisan'ny tena zavatra ratsy indrindra teo amin'ny fiainana zany hoe ody tsy mitondra na inona na inona fa izao ny zavatra nitranga hoe tsy niala tamin'i Jesosy izy na de izany ara zavatra nisy teo amin'ny fiainany fa inona zavatra nataony ry havana eo amin'ny teboka 5 zay ambarantsika de izao hoe rehefa niteny Jesosy Kristy ny baiko Jesosy Kristy namoaka teny Jesosy Kristy inona ny tenin' Jesosy zao ny tenin' Jesosy manao hoe mandrosoany amin'ny lalina de alatsao ny aratonareo azona zandrano. Tena hafahafa zany teny zany tena tsy nandresy lahatra amin'ny Petera zany teny zany hoe raha mba fantary Jesosy ary izy somary namaly mihitsy hoe eo amin'io rano zay efa nandehanako teo io ve eto zany de niteboka lehibe zay tiana ambarany tenin'Andriamanitra de hoe tsy nafindra toerana akory Petera tsy hoe tena eto amin'ity toerana misy eto mihitsy angamba ny tena tsy mety fa tokony ho any firenena zao angamba ny aina tokony ho ary amin'ny tanàna toy izao angamba ny aina fa ny asany Petera teo amin'ny toerana nisy azy teo ihany teo Andriamanitra no nampiseho zavatra ngezabe tamin'ny fiainana fa famelohan'izay aloha tena niraka ny Petera Jesosy zany hoe nisy teny nalatsaka Jesosy ho ampanaovina amin'ny Petera ary io zavatra nampanaoviny Jesosy azy io zavatra midepasy ny fahaizan'ny Petera satria Petera ngefa efa nandritry ny alina no voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nanao ny fomba rehetra mba azahoana trondro tamin'ny alalan'ny fanaratony fa tsisy ninona fa zao ny tenin'ny Petera hoe kanefa noho ny teninao izy Petera zany hoe io Petera io zany ry havana rehefa nietsika izy rehefa nietsika izy tamin'izay lazain'ny tenin'i Jesosy rehefa nietsika arak'izay lazain'i Jesosy izy de nisy hery mahagaga ny tranga nisy zava mahagaga ny tranga nisy surnaturel ny seho teo amin'ny fiainany amin'ny maha-olombelona antsika ry havana de betsaka ny zavatra tsapantsika hoe tena mampivarahontsana indraindray
tena fantatsika mihoatra no ny fahaizantsika hoe aretim-be i olana be zavatra tsy neritreretina surprise tsy de tsara mitranga eo amin'ny fiainatsika kanefa ity tenin'Andriamanitra ity de mamelesona ao atsika ry havana de izao hoe raha etsika isika tahaka ny Petera etsika arak'izay lazainy ny tenin'Andriamanitra de iseho ny fahagagana eo amin'ny fiainatsika betsaka loatra ny olona ry havana no ohatrany hoe mandeha manompo an'Andriamanitra izy fa tsy tapa-kevitra izy mihetsika arak'izay lazainy tenin'Andriamanitra fa eto ry havana de izao hoe miteboka manaraka de hoe na de tsy takaritsika ary le tenin'Andriamanitra mety tsy mihoatra ny fahaizantsika tena hoe tsy haitsika hoe vahoana koa izany ve raha androso any amin'ny lalina raha naik'izay lazainy Jesosy ave de ahoana ary efa nandritry ny alina tsy nahazo ninonina fa tsy le hoe fandrotsahana rato akory izay no tena hoe nampiovany zavatra rehetra fa le araka le baikony Jesosy ny narahana de nitranga am'izay ny fahagagana ry hava malala raha etsika tsika arak'izay lazainy tenin'Andriamanitra raha etsika tsika arak'izay lazainy tenin' Jesosy de iseho ny zava-mahagaga eo amin'ny fiainatsika noho izany ry havana de izao hoe ity am-pamaranana de mampahery antsika sahady ny tenin'Andriamanitra hoe inona moa no manakana antsika tsy etsika arak'izay lazainy Jesosy zao ny teny manao hoe izay manantonao Jesosy de tsy mba ho laviko anisany tenin'Andriamanitra zany tenin' Jesosy zany hoe isika mila manantona tsy ampy fotsiny hoe matetika betsaka ny olona miteny hoe zange mivavaka zange efa mba mivavaka ihany ataopoko manginy fa matoa ny tenin'Andriamanitra ny laza hoe makanesa ty amiko Jesosy araka Matthieu 1:7 de zao makanesa ty amiko ianareo rehetra zany hoe itsika tsy akanavaka mihitsy ny tena atsony Jesosy zany anisan'ny tenin' Jesosy milatsaka ao atsika tsiraray avy makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no me fitsarana raha etsika arak'izay tenin' Jesosy zay tsika ohatry ny situation antsika ngamba mety pira lavitra noho ny Petera ry havana ka na ianao zay fa le ny fiainanao fa amtiany ity de ambarako amin'ny anaran'i Jesosy ry havana fa fotoana zao tena van'ny tantara-piainanao ahoana fomba ampiova azy andao etsika andao hitsangana arak'izay lazainy tenin'Andriamanitra anisan'ny tenin' Jesosy ry havana de zao hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao Jesosy no ame fitsarana migarantira Jesosy ry havana tena manome antoka Jesosy ry havana fa raha nantona azy tsika raha ka ho aminy isika de izy no manome atsika fitsarana izany anisan'ny tenin' Jesosy zany raha etsika ary isika ry havana iainga isika ry havana arak'izay lazainy Jesosy name tena anankiray ateo izay tenin' Jesosy aza miazo azy fotsiny mila miainga ianao ry namana zay manaraka ny fandarana ry hava malala zay manaraka ny fandarana mety feno fisalasalana angamba ianao hoe inona reno ataoko fa Jesosy ny tena makanesa ty amiko ahoana moa zany manatona an Jesosy zany ahoana zany hoe makao am Jesosy satria Jesosy haitsika rehetra fa Andriamanitra izy tsy tany masotsika tsy tany maso ny nofotsika izy fa mifinonana andraisana azy ry havana mila misoka-bavitsika mila mitenitsika amin'ny vavatsika mihitsy manasa azy hoe Jesosy manaiky anao ho ato anatiko manaiky anao ho tompony fiainako manaiky anao anjaka eo amin'ny fiainako hiditra ato amin'ny sambo keloko faharoa de izao ahoana zany makao am Jesosy zany voalazany tenin'Andriamanitra ry havana Matthieu 2:20 fa naizanaiza angonandrona telo amin'ny anarako de eo ampivoany ao Jesosy ahoana zany makao am Jesosy zany manatona ny fiangonana ry havana izay de manasa atsika fiangonana re fiandrondra kely misy fotoam-bavaka lehibe ao izay atrehan Jesosy anasana atsika tsiraray avy ahafahantsika andray zany zavatra lehibe ataon'Andriamanitra izany satria raha mihetsika arak'izay lazainy Jesosy tsika de isemy zava-mahagaga izay tsy fahita atsika hatramin'izay na olombelona atsika ary tena marina izany ry havana ozy ny tenin'Andriamanitra hoe naizanaiza angonandrona telo de ho afoany ao Jesosy makanesa ty amiko Jesosy aza mijanona fotsiny ao an-tranonao fa manasa anao zay misy ny fotoam-bavaka lahady ao amin'ny 9 maraina amin'ny 20 maraina amin'ny 10 amin'ny 12 amin'ny ray sasany anasana tsika rehetra tompoko tsy akanavaka na viaiza tsika na viaiza de tongava amin'ny re fiandrondra kely izay anasana tsika ary any amin'ny manodidina
toerana rehetra ihany koa amin'ny faritra rehetra dia eto amin'ity Madagasikara ity dia misy sampana refy androndra kely a maro dia maro a afahantsika manantona afahantsika miazakazaka mihetsika araky ny tenina izay ny tenin'Andriamanitra hoe makanesa ty amiko Jesosy mampanantena antsika ny tenin'Andriamanitra fa misy fitsaharana ny fakanesantsika ao amin'i Jesosy misy fitsaharana izany ary ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe raha zanaka ozy izy ny tenin'Andriamanitra no anafaka atsika dia ho afaka tokoa isika zany hoe reo eta mavesatra eo amin'ny fiainantsika riavana dia izao hoe ao amin'i Jesosy ihany no mitondra n'izany fanafahana zany reo fitombavaka izay notononiko teo ambony teo a dia misy ny fanafahana ao anatin'izany koa dia misy ny afatra Andriamanitra izay manampy atsika riavana hoe tsika miatrika izao fiainana izao tadidio fa tsy mampitovy ny olona dia izao hoe ny teniko teny amin'ny teboka voalohany dia hoe ny ataoko ihany a no mampandeha ny fiainako ny ataoko ihany koa ny tsy mampandeha ny fiainako ka tomina isika riavana hoe hetsika araka izay lazain'Andriamanitra noho izany aza miandry fotsiny amin'ny ohatra hoe sanjilana miankina amin'ny olona fa oka andray tanana ny fiainantsika isika raha iso tanana ny fiainanao manapa-hevitra hoe andeha aho satria raha andeha aho zany dia izao a no igioka ny vokatra zany eo amin'ny fiainako zany andray ilay fiainana rehefa anatona an Jesosy a dia hitsahatra amin'ireo safotofotom-piainana misy atao amin'izao tontolo izao amintsika olombelona dia sarotra ny amahana ny olana fa eo anatrihan'Andriamanitra riavana dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra lehibe Andriamanitra mahery voalazan'ny filazany tsara fa ny rivotra sy ny ranomasina aza nanaiky an Jesosy amin'izao vanim-potoana izao betsaka ny atao hoe vanim-potoam-pahavaratra izay ahitantsika reo karazana rivo-doza fa ny Andriamanitsika izay mpamorona ty lanitra sy ny tany ity na inona endrika ny rivo-doza izay eo amin'ny fiainantsika riavana dia hainy Jesosy mampitsahatra an'izany fa kosa mila makao aminy isika izay ny teniny raha mihetsika araka izay lazaintsika dia ahita vokatra ngezabe noho izany riavana dia izao hoe fotoana izao a anovana ny tantarantsika ho amin'ilay tantara tsara lavitra petera saika ody a niaraka amin'ny tanapolo fa niova izany a rehefa nanatona namelan Jesosy anjaka tao amin'ny sambo keliny izy ary rehefa nietsika araka izay lazain Jesosy mety hoe tsy takatritsika tokoa tsy takatra ny fisainantsika hoe ahoana ary zany dika ny tenin Jesosy zany raha andeha tokoa ve za monjy fivoriam-bavaka raha napakivitra ve za ho anaiky an Jesosy a ho mpanjakako ho tompony fiainako dia iova ve za riavano amin'ny mahafisainan'olombelona voafetratsika dia mety hoe sarotra amintsika hoe ahoana ary natakarako an'izany mety tsy ho takatritsika zany fa zao fotsiny ampahelezana atsika hoe natakatritsika zany na tsy takatritsika zany taka amin'ny petera tonga saina hoe dia ahoana koa zany efa nandritry ny alina nakatrondro teo na narato teo natsipoko atao amin'ny havia natsipoko atao amin'ny havanana natsipoko tao ampovoany dia ahoana fa zao hoe no ny tenin Jesosy a dia mihetsika io lehilahy io mihetsika araka ny tenin Jesosy izy na iza riava malala mihetsika araka izay lazain Jesosy dia ahita zavatra lehibe tsy fahita tsy vita ny herin'ny tenany fa ataon'Andriamanitra amin'Andriamanitra mahagaga azy eo amin'ny fiainany voninahitra dia ho an'Andriamanitra ivavaka ao amin'izao fotoana izao a ivavaka ataoko androany a dia ikasika ny ivavaka ao mboka sian'Andriamanitra ianao ka anapa-kevitra androso lalina hetsika araka izay lazain'Andriamanitra anatona an'Andriamanitra hitondra ny fiainanao a anapa-kevitra hitondra ny fiainanao a ho amin'izany fiainana tsara izany vavaka isika ry Andriamanitra eo makasitraka anao zay ny amin'ny teninao amin'ity anio ity tsy miafina aminao ny zavatra iainan'ny olona izay manaraka ny fandarana ankehitriny ary dia mivavaka ho azy ao androany mifona na izy na izy manaraka izao fandarana izao ary amin'ny anaran'i Jesosy no andravaravako ireo sakana rehetra andravaravako ireo manda fisalasalana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miasa ny herinao Andriamanitra ny aretina eo amin'ny fiainany ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra izany mivavaka ao an-tsiraray avy ao nizaniza manana heta mavesatra amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy vahana izany olana izany manangana ny fiainany anao Tompo sitranina ny fiainany atsangana ny fiainany dia misaotra Tompo ny amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen eny tompoko dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy izahay ary manasa antsika ny amin'ny fotoam-bavaka izay efa nitenenina ihany moa tao anatin'ny afatr'Andriamanitra ny fiangonana refy androndra kely dia manasa antsika anatrika ny fotoam-bavaka lehibe
ny alahady a amin'ny enina maraina amin'ny valo maraina amin'ny folo amin'ny roambe folo any amin'ny ray ola sasany izay fotoana lehibe izay misy ny herin'Andriamanitra afahantsika mandray ny anjara fahasoavana ho antsika dia manasanao izay ho tonga soa any amin'ny faritantsika any amin'ny faritra isika dia manatona fiangonana refia maro fiangonana refia any a izay sampan'izao androndrakely izao anasanatsika rehetra dia mirary soa tompoko a ho tahin'Andriamanitra isika menakavy. Nawe, tena tuana nawe, Jesus